mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ry havana no iarabanantsika hatratra ity talata fa 5 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Jeremia toko 30. Jeremia toko 30:9 ka hatramin'ny 1:20. Jeremia toko 30:9 ka hatramin'ny 1:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'izany androany Jehovah tompony maro dia hotapahiko ny zokany ho afaka amin'ny vozonao, sy hotosako ny fatoranao ary ny firenena hafa tsy ampanompanao intsony. Fa ianao hanompo an'i Jehovah Andriamanitrao sy Davida mpanjakanao izay hatsangako anao. Ko aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompo Jehovah, ary aza mivadi-pory Israely fa indro vonjeko avy any lavitra any ianao, ary ny taranakao avy any amin'ny tany izay nahababo azy. Dia hiverina Jakoba ka hiadana sy andro fahizay ka tsy hisy hanaitaitra azy. Fa momba anao hamonjy anao aho Jehovah, ko na dia alevoniko aza ny firenena rehetra izay nampelezako anao, ianao tsy mba ho levoniko. Nefa kosa mba anariko araka ny ataony ihany ianao, fa tsy avelako fotsiny. Ilay masonao manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Fa momba anao hamonjy anao aho Jehovah, ko na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nampelezako anao, ianao tsy mba ho levoniko. Nefa kosa mba anariko araka ny ataony ihany ianao, fa tsy dia avelako fotsiny. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fananaran'Andriamanitra no asehon'ny bokin'ny Jeremia mpaminany eto. Ny fananaran'Andriamanitra 1:20 ity, hanariko araka ny ataony ihany ianao. Ny fananaran'Andriamanitra. Ny tena marina moa tsy hoe fananarana ilay voambolana fa hoe fanitsiana. Zay ny tena izy, ny fanitsian'Andriamanitra. Na koa azo lazaina hoe kapoka mihitsy aza, ny fanamboaran'Andriamanitra na ny fanitsian'Andriamanitra ny olona hiverina ao amin'ny lalana tokony ho izy. Amin'ity Jeremia toko 30 ity dia ny tompo no mampahery ny zanak'Israely, izay mampahafantatra fa tsy maintsy avelan'ny ho babo. Tsy maintsy avelan'ny ho babo satria niodina taminy, ary dia asehony fa fananarana izany. Izany fananaran'Andriamanitra any dia amin'ity andinitra ampitanantsika ity dia izao, hoy ny filazany azy manao hoe ny fananaran'Andriamanitra dia izao, fananarana amin'ny antonony. Ilay voambolana hoe antonony dia azo atao hoe ara-draviny. Ny teny Hebreo dia milaza hoe ara-draviny na sahaza. Andriamanitra rehefa manitsy zany ny mpanompony dia izao manitsy azy amin'ny antonony, manitsy azy amin'ny sahaza azy, manitsy azy amin'izay tandrify azy. Rehefa manatrika fitsarana itsika na mahita na mandre fitsarana na mifahita lavitra na amin'ny gazety na amin'izay mety ho sehatra hitantsika azy dia izao indraindray misy mitaraina manao hoe fitsarana tsy ara-drariny, na koa hitantsika hoe didim-pitsarana tsy ara-drariny, tsy ara-dalàna. Mety ho rentsika izany amin'ny fiainantsika isan'andro. Fa eto ny tompo dia miteny manao hoe rehefa mitaiza sy manitsy ny zanany ny tompo dia izao antonony izay. Antonony izay. Tsy hoe diso mihoatra ilay fanasaziana na ilay kapoka na ilay fanamboarana na latsaka ilay izy. Zay ilay teneny manao hoe ny fanasaziana, ny fanitsian'Andriamanitra antsika dia izao fanitsiana ara-drariny. Inona moa ilay hoe ara-drariny? Ny ara-drariny dia izao izay tsy mahatonga antsika ho levona na ho simba. Zay io teneniny manao hoe ianao tsy mba ho levoniko. Ny fanitsian'Andriamanitra amin'ny antonony dia tsy mahatonga antsika ho levona akory. Raha ohatra ka manitsy Andriamanitra,
ndradray mangiry firy petero ao amin'ny pistilony sorata manao hoe ny zanakatiana no anarina de raha ohatra ka manitsy Andriamanitra de zao tsy manitsy mahatonga fahalevonana akory ny kapok'Andriamanitra na ny fanefen'Andriamanitra na ny fanamboaran'Andriamanitra atsika de zao tsy mahatonga atsika ho levona, tsy mahatonga atsika ka hoe ineny very ny finoatsika. Zany kapohan'Andriamanitra de zao lasa tsy pintsony na zany kapohan'Andriamanitra de zao tsy tonga mpivavaka tsony tsy zany. Mahatonga n'olo iny tsy mivavaka de tsy noho ny kapok'Andriamanitra fa noho ny fakapanahy. Samy hafa zany. Fa raha kapok'Andriamanitra na fanitsian'Andriamanitra na fanamboaran'Andriamanitra de vao mainka mampamafy olona. Vao mainka mahatsiary hoe diso tokoa aza. Hitantsika le zanakatara ao amin'ny fiantsaramasina araka ny lioka. Rehefa nandeha very tany izy dia voasazy ny tenany tany na voasazy ny toetrahatra maro samihafa tany, ny zavatsarotra avelan'Andriamanitra lalovana na ny zavatsarotra avelan'ny tompo sedraitsika noho ny fiodinantsika aminy de zao vao mainka mahatonga atsika miverina ao amin'ny tompo rehefa avy eo. Satria mandritra ny fotoana hanamboaran'ny tompo sy hanefen'ny tompo antsika ny tompo de tsy manary atsika izy akory, eny akaikitsika eny any izy, eny an-dalana eny any izy, manara-maso ny finoatsika, manara-maso ny fanoloratenantsika. Noho izany izay fanefen'Andriamanitra sy fanalagan'Andriamanitra atsika de zao tsy mahatonga atsika akory ho very ka hiala amin'Andriamanitra. Manomboka sao de zao tsy hivavaka tsony, manomboka sao de tsy hiaraka amin'Andriamanitra tsony. Tsy fananaran'Andriamanitra zany fa fakapanahy zany. Fakapanahy zay ninin'ny olona natao. Ndrindray misy olona amin'ny de tena za tompo de tsy hivavaka tsony fa hiala aminao. Am'izay fotoan'izay tsy fananaran'Andriamanitra izy fa fakapanahy zay naran'le olona. Fa ny fakapanahy ny fizahan-toetra avelan'Andriamanitra lalovantsika de zao fizahan-toetra zakatsika. Paoly manamafy eny mitakatazo ny soatany ho an'ny Koritianina. Hoy izy manao hoe tsy misy fizahan-toetra na tsy misy fanitsiana na tsy misy fanamboarana nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo ka tsy zakanareo. Zay le hoe fizahan-toetra na fanefenana na fanamboarana na fanitsiana voalanjan'Andriamanitra ho sahaza ny finoatsika, ho sahaza lay nofo marefotsika, ho sahaza lay toetratsika koa, lay sahazan'lay fahadisoana mety ho nataotsika koa mba hahatonga atsika hiverina ao amin'Andriamanitra. Fa ny solomaso hijerena azy hoy Petera de zao jere hoe tiana matoa anarina. Ary amin'iny fananagan'Andriamanitra iny de miara-marary amintsika nge Andriamanitra, miara-mitomany amintsika nge Andriamanitra, miara-mangiry firy amintsika Andriamanitra satria Andriamanitra dia ao anatitsika. Aza mieritreritra hoe raha manamboatra atsika Andriamanitra, mitaiza atsika Andriamanitra, misy zavatra avelan'Andriamanitra lalovantsika eo amin'ny fiainana, de aza mieritreritra hoe faly Andriamanitra mahita atsika mangiry firy. Tsia, miara-mangiry firy amintsika izy, miara-mitomany amintsika izy, miara-mijaly amintsika izy, zay le hoe tonga nofo Jesoa nonona ao anatitsika, tepolin'Andriamanitra isika, miara-mangiry firy amintsika ny tompo. Zay mahatonga azy mbola miteny eto manao hoe teny-pitiavana manao hoe nefa kosa mba hanariko araka ny atonony ihany ianao fa tsy de avelako fotsiny. Hoe fa tsy de avelako fotsiny de zao fa tsy avelako andeha, tsy hoe fotsiny fa tsy hoe avelako andeha mihitsy am'izao tsy mety zao ianao. Tsy mampanara amin'ny ratsy antsika Andriamanitra, tsy mampianta antsika amin'ny ratsy Andriamanitra satria very sika. Raha ohatra ka manao antaratsy sika miala amin'Andriamanitra de very nge simba. Noho zany le fanitsian'Andriamanitra atsika, fanitsiana miazona atsika ao amin'ny lalana marina sy mahitsy hatrany. Afaka malala ny fanamboaran'Andriamanitra atsika, ny fanitsian'Andriamanitra atsika de zao zakatsika, zay sahaza atsika, tsy mahatonga atsika manalavitra an'Andriamanitra. Raha ohatra ka mamaky ny toy tantara ity tsika, andiny fahagy folo ny tompony temana hoe ko anaty le voniko aza ny firenena rehetra zay nampelezako anao ianao tsy mba nao le voniko. Ny firenena zay nampielezan'ny tompo ny zanak'Israely tamin'ity fotoana ity de ny firenena Babiloniana. Efa levony zany, efa levony zany, tena levony. Babo tany Babilôna ny zanak'Israely 70 taona fa aveo resin'ny Persianina, resin'ny Kaldeanina
ny babyloniana levina ary rehefa aveo dia levina koa reny firenena rehetra reny fa ny zanak'Israely tsy levina. Tenin'Andriamanitra rehavako malala marina nge io tenin'Andriamanitra io ty maraka ny teny Isaia mpaminany hoe zao noho izy io tsy miverina amin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra io Isaia raha tsy efa mahatanteraka ny sitrapony ary marina teo amin'ny tantara hoe nolevon'Andriamanitra ny firenena zay nambato ny zanak'Israely tamin'ny fotoana io teny babyloniana fa ny zanak'Israely kosa tsy mba levina. Fa ny tanjon'lay fahababony ny zanak'Israely de zao ho fanefena azy ampiorina azy amin'ny finoana ary ny zavatra nitranga rehefa niverina fa any amin'ny fahababona ny zanak'Israely fitopolo taona teoriana de tsapany zany tsapany fahadisoany tsapany ny fahalemeny tsapany tsy nety nataony tamin'Andriamanitra de niverina indray izy namorona tonga firenena nanorona ny tempolo nanorona ny manda niverina tamin'ny fanomporon'Andriamanitra indray rehavako malala ny fananahan'Andriamanitra fananahana feno fitiavana. Ny filazan'ny tompo azy manao hoe aza matahotra ianao, aza matahotra ianao fa ho tapahiko ny zioganao, ho tapahiko ny fatoranao. Zany hoe melolavitra ny avian'lay ilay karavasy ho fanotsiana ny zanak'Israely de efa nampanantena fahafahana ny tompo. Zany hoe Andriamanitra ingery avako malala raha ohatra ka miteny amin'ny zanak'Israely izy hoe anitsy anao amelanao babo de efa ampahafantariny de ny milova zao tsy maintsy ho afahako any ianao, tsy maintsy mbola ho tahiko indray ianao, tsy maintsy mbola ho averiko amin'ny tany lazalazay ny laozanao ianao. Rehavako malala Andriamanitra fitiavana. Ndraindray rehefa mamaky ny baiboly ny kristianina ndraindray de indrindra ny testamenta taloha de mieritreritra manao hoe fitiavana ve Andriamanitra ka nahoana moa no naverano babo zanak'Israely maninona no nandray to Andriamanitra masika be nito amin'ny testamenta taloha nahoana no Andriamanitra tsy mitsijina ndray raha ohatra ny lindra mihitsy nytohito amin'ny testamenta taloha tsy rehavako malala. Ny baiboly mo iray ihany rehefa mamaky ny baiboly anao de tsy hoe vakina mitokana akory ny testamenta taloha fa vakina miaraka amin'ny testamenta vaovao tahaka izany koa ny testamenta vaovao vakina ao anatin'ny testamenta taloha. Fa rehefa atao indray mijery ny baiboly manontolo de zao hitanao amin'ny tomboky ny Jeremia mpaminantony fa fitiavana eo Andriamanitra io. Ary am'izay karazan'Andriamanitra lazain'ny mpanompo sampisan-karazany ambaran'izao tontolo zao misy de zao tsy misy tahaka an'Andriamanitra hoe mpanao salama. Ny Andriamanitra tsika, ny Andriamanitra rain'i Jesoa, izy ihany no Andriamanitra fitiavana. Izy ihany no Andriamanitra topoina amin'ny fitiavana. Andriamanitra manome fa tsy mba Andriamanitra mitaky. Tsy mba Andriamanitra zay mitaky zavatra atao atolotra na tsy zany Andriamanitra tsika. Fa Andriamanitra tsika de Andriamanitra fahasoavana. Andriamanitra nanomena ady ny zanany mahalala ny azy ho antsika. Andriamanitra mitaiza antsika mba hahatonga antsika ho marina sy mahitsy. Andriamanitra manitsy antsika amin'ny fitiavana. Andriamanitra miara-maharary amintsika rehefa ao anatin'ny zava-tsarotra sy mangirifiry isika. Zany ny Andriamanitra tsika rehavako malala. De manana ary fahatokinan'Andriamanitra. Fa na inona sendra itsika de zao mahatoky ny fitiavan'ny tompo. Fa zay lalana hitondran'Andriamanitra atsika de fa lalan'ny fandresena hananantsika fiainana sy fifaliana ao aminy. Ivavakitsika. Tompo misotranao zahay fa ny fananaranao sy ny fitaizanao anay de mampiorina anay amin'ny finoana, mampiorina anay amin'ny fanantenana. Andriamanitra tsy manary anay ianao. Tianao ny itoeranay ao anatin'ny fiadana sy ny fifaliana trany de manitsy mandrakariva anay ianao amin'ny lala marina. Mivavaka azy zahay tompo. Ataovy ty fananarana. Ataovy ty ianao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ataovy resy lahatra izay fa raha misy zavatra velanao mandalo amin'ny fiainanay de zao fanamboaranao sy fanefenao zany. Vavak'izay tompo man'ny fiainana isan'andro. Amarino aminay ny teninao fa Andriamanitra manafaka ianao. Amarino aminay ny teninao fa Andriamanitra aza iantorana amin'ny fotoana rehetra ianao. De jereo ireo marary. Jereo ireo namanay manana olana, manana ady am-panahy. Jereo ireo manana zavatra irina manokana aminao. Eno hivavaka izy ireny tompo. De mamindra fo aminay.
mametraka ny fiainana eo am-pelantananao zay fa ho any amin'iza moa zay tompo ao aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay dia azony zay amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesoa. Amen.